asa fampiororony nisy nitoraka grenady teo akaiky ny trano filohan'ny CES François Rakotsafy androany tamin'ny 3 ora maraina tetsy amin'ny 67 hectara. Fiovana-dravitra mahery vaika tsy maintsy atao manaim-poana ny fampidirana mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa hoy ny kandida Azo Andriananarivelo tany Manjakandriana. Fifandonana mahery vaika tamin'ny fiara roa tetsy amin'ny digy tapaka ny soroka sy ny tanan'ilay mpamily niaro ain'ny olona ny fehivatana potika tanteraka kosa ny fiara 4x4 iray. Ary farany mamely mafy ny gripa niakatratra any amin'ny polisy anjato mpanjifa hody gripa eny amin'ny farmasia mbola maro kosa ny zatra mihevoka manoloana izany. Good ride andramo fa tsy maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectare. Good ride mandeha ampilaminana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Ampanajana no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Niorana tamin'ny faritra sasatsasany teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity, niaraka tamin'ny rivotra mahery ary mbola mitohy amin'izao hariva izao izany amin'ny faritra hafa. Raha ny fanazavana azo, tena nivo ny sampandraharapa matatra ny toetry ny andro dia fanomboana ihany izany noho ny fisian'ny rindrin-drahona matevina ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika ankehitriny. Mbola hisy orana io ny 7 sy 13 septambra hatramin'ny 2 oktobra no mety mbola ahitana izany orana izany raha tsy misy ny fiovana araka ny vavao azonay ihany io hariva io. Efa tamin'ny andro na Praiminisitra lefitra azy no efa nahafantaran'ny mponina Manjakandriana any Ajo Andriananarivelo noho ny foto-drafitra samaro izay natsangany. Amin'ny maha-kandida azy indray no nandraisan'ny vahoaka azy teo amin'ny kianja fanaovam-baolina tetsy Manjakandriana androany maraina tahaka ny mahazatra azy ditongotra sy fifampihainoana tamin'ny vahoaka no nataony. Nanaraka azy akaiky Narindra Randrianomanana. Nanapofy ny mahazanaka ambanivohitra azy ny kandida Ajo ny maraina teo raha nitafa tamin'ny mpivarotra teza Manjakandriana. Ny hain'ny fangatahan'ny mpiantsena sy ny mpivarotra na dia efa nisy ireo foto-drafitra say vaopetraka dia mbola misy ny mankarary azy ireo. Ny fandraitra ny kandida Ajo sy ireo mpivarotra ary mbola ny fankahiratra ny rotota. Zay ny dinan'olo zao fampiresaka zay natao nanamboarana ny foto-drafitra etaetan'ny vahoaka taty mba tsy zako tamina mahatsy ny toerana tsy matsena natao fa ozy ny olona ty lomba ilainay dia zay no hoe zahantsika tsaraina matombo rotsaka natsapa hoe mizatra tsy mahafapo fa raha fapo ny tena mipetrapetraka ny trano fotsiny. Tena zo misy olona zany mitondra 700 ividianany hena 700 tena mariny tsy hita zay anaovana anazy fa tena miafy aminay zao petit pois ny vola avy tabetsaka any vao miditra ny tanàna ny olona hoe petit pois ndray zao nataondro fangaron-dorokina no atao eo zay nibetsaka zay mora ny aminay. Mahalona izany olo alarana ny fanamaivanana ny vesatra arabola ho an'ny tatsapa mokatra. Apetraka ny fiara-miasan'ny samy tatsa izay antoky ny fampandrosoan'ny firenena. Anisan'ny manahirana ny vahoaka ny fampidirana ny zanany an-tsekoly. Fiovana mahery vaika no entiny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana hoy ity kandida ity. Raha amin'ny fampianarana dia ny mbola manomboka dia tsy mitovy isika menakavy. Zany hoe zay mianatra manambola ihany no afaka mandeha mahazo fampianarana dia tsy lamina mihitsy zany ny firenena satria misy fahasamihafana amintsika tsirairay avy. Ka ao anatin'ny mitetika asa zay tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy taterahantsika malaky dia tsy maintsy avekintsika amin'ny laoniny any fampianarana ka tokony maimaimpona daholo any fidirana any amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa. Tsy rariny raha toka hoe ny zanaka malagasy voatery tsy maintsy adovolo. Eniko raha tany Antananarivo aho omaly any jery tany amin'ny tanàna Antananarivo rehetrarehetra tany
dia lazaina tamiko mahatratra 3 arivo sy ray alina vao afaka mampiditra ankizy mianatra. Tsy rariny zany satria raha manam-bola ny fanjakana dia tokony izay zany any lara-pahamena tokony ho ataony. Ankizy manodidina ny fitapitrisa eo no mahazo tombony vantana amin'io ravitra io. Ny famerenana amin'ny laony ny fiarahamonina no tena mamaika amin'izao mba hiverenan'ny fifanajana sy ny soasoavana malagasy. Ilaina ny fanamafisana ny fandriampahalemana, ny fisian'ny jiro, ny fantarana ny tsena, ny fifampienoana. Izay no dingana ilaina nanentana ny filohan'ny MMM an'ireo mponina tonga tetsy Manjakandriana. Mianga amin'ny fijerentsika menakavy ny fanajana eo anatin'ny fiarahamonina sy ny soatoavana malagasy ka dia averina amin'ny laoniny io. Ary manana andraikitra amin'izany ny fanjakana satria ny fanjakana atytsika apetraka eto dia fanjakana ray aman-dreny mitsinjo ny vahoaka hoentiny, mampitovy lenta ny vahoaka entiny ary mamesehatra sy mitsinjo no avy ny vahoaka hoentiny. Tsy tokony tsony isy ny fanjakana tsy mieritreritra fa tsy mitombotsoan'olobitsy na ny olotokana na mampisaraka vahoaka noho ny tsy fitoviana na mampiady vahoaka noho ny tsy fankazahoan-kevitra fa fanjakana mitsinjo vahoaka, miaro vahoaka ary manampy vahoaka satria izay mahafanjakana azy isika vahoaka rehetrarehetra eto. Teny an-tsena, andalana, nandritra amin'ny kabary, mbola nitony ny fifandraisana teo amin'ny kandida ado sy ny vahoaka ny Manjakandriana. Fantatry ny kandida tsara ny olana mponina eto Manjakandriana. Ohatran'ny rano izay tsy mahafa-po eto tapin-tanàna ny Manjakandriana. Ny tsena mbola tsy ampy. Ny jiro izay tapatapaka foana. Terrain-mpanao baolina izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Ho anareo tanora indrindra ho anareo ny anomanana an'izao firenena izao. Mitsiriritra olona tsika vahoaka malagasy ianareo tanora amin'izao fotoana izao fa tsy ho avela antsika hitsiriritra olona tsony ianareo fa mba alefa antsika indray ny olona mba hitsiriritra anareo satria manana maizy azy ny malagasy. Mahavita zavatra ny tanora malagasy, mahavita za tsy mahavita. Tsy anaiky tsontsika ho atao kilalao na atao fitaovana ho an'ny fitondrana sy tazomana fitondrana. Resaka hotadidy ny fanomezan-toky ary tsy nilaza-vatsy ny azo tanterahana. Nipetraka ny fifampitokisana teo amin'ny mponina Manjakandriana sy ny kandida. Ny azo any Morondava ny kandida azo tao aorian'ny fitsidihan'ny distrikta ny Manjakandriana ity. Fahombiazana tanteraka ny fivoahana voalohany no tanterahiny kandida ajo Andriananarivelo tany amin'ny faritany. Nosafidiana manokana Morondava, fiaviany Italeny fampelezan-kevitra, fienena Richard, Bente Yas, Bente ampiasa vola fa noho ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly dia mihemitra izy ireo. Izay no tiana ovaina hoy ny kandida ka ny tanànantsika malagasy rehetra handray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 5 Oktobra izao. Iverenantsika miaraka amin'ny sary ny antsipriana izay ao anatin'ny fampahalalam-baovao raha ampitso. Vitsy amin'ireo kandida izay nilatsaka hofidiana no efa nanokatra kaonty eny amin'ny banky ny samifinina na ny sampandrara miady amin'ny famotsim-bola sy miady amin'ny asa fampiororona. Tsy ahafahana manara-maso ny vola ampiasaina indrindra amin'izao fanadiovam-bola izay ny fanokafana petrabola eny anivon'ny banky fanadihadiana. Efa taray andra ity fanambarana izay navoaka ny samifinina ity satria ireo kandida tsirairay dia efa samy mampiasa ny volany avokoa amin'ny fampelezan-kevitra, izany hoe tsy mampiditra intsony izy ireo fa efa mandany sy mampiasa izany vola izany. Araka ny voalazany lalàna mifeny antoko politika, tokony hanana petrabola eny amin'ny banky ny kandida tsirairay ahafahana manara-maso sao misy famotsim-bola amin'ny alalan'ny vola azo avy amin'ny rongony na ihany koa tsy madio no entin'izy ireo ampiasaina. Tsy maintsy manokatra compte bancaire des candidats satria ny samifinina tsy afaka fantatra mihitsy ho an'ireo vola lela-vola izay mi-circule en liquide, tsy afaka fantatra mihitsy raha tsy mandalo circuit bancaire le vola. Izay zany ny tena marihana manokana izay zavatra izay. Dia amin'izay fotoana izay raha hita hoe misy zavatra mampiahiahy ao anatin'le compte dia ny samifinina manana lalana araka ny lalana 2004-020 momba ny blanchiment manao opposition na manao blocage des comptes raha hita hoe mampiahiahy ny loharanom-bola. Izay zany dia fahefana azon'ny samifinina atao. Mbola izy kosa ny famoahana ny anaran'ireo kandida tsy nanokatra kaonty amin'ny fomba ofisialy.
Amin'izao fotoana izao moa ny samifina mbola manao ny évaluation isan-karazany mametraka ny fiaramiasa miaraka amin'ny sikajina asa ireo ka amin'izao fotoana izao mbola tsy afaka hiteny izay hoe firy mana na firy tsy manana fa ny zavatra fantatra fotsiny aloha dia efa nisy tokoa nanokatra fa mbola misy mbola tsy nanokatra compte bancaire. Malalaka ihany anefa ireo kandida na dia izany aza satria dia ny fanokafana compte ihany no voalazany lalàna ary tsy misy ny sazy mifandraika raha toa ka tsy manatateraka izany ireo kandida. Raha ity tranga iray ity mbola mandringa ny asan'ny samifina noho ny lalàna eto Madagasikara. Nisy nanipy grenady teo akaikin'ny trano fonenan'ny filohan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES ny maraina vao mangiran-dratsy tokony ho tamin'ny 3 ora. Raha ny fanazavana azo teny an-toerana dia olona roa no nanipy izany fanadihadiana. Taitra noho ny fipoahana avokoa ireo mponina tetsy amin'ny 17 hektara voany maraina teo anoho ny fipoahana izay nampiozina ny trano ny manodidina. Tsy nisy sainy voaka ireto mponina noho ny tahotra ary ny andro ny fahatongava ny mpitandron'ny filaminana teny an-toerana. Ny maraina nefa vao hita ny potika ilay grenady izay natsipy akaikin'ny trano fonenan'ny filohan'ny CES. Nahitana ilay pitika ilay grenady ihany koa ny tamboho iray izay teo akaikiny ilay fipoahana. Amin'ny tamin'ny 3 sasany teo nisy feona grenady, tonga dia grenady mihitsy izany. Boaka dia niovotra daholo ny trano iray manontolo, niovotra daholo ny trano iray manontolo dia taitra ny fokon'olona dia hoe iny izany zavatra mipoaka izany dia izay moa tsy mivoaka fa hoe sao dia misy basy na hoe misy anona dia tsy mba hoe tsy mivoaka izany. Raha ny fanazavana izay nentin'ny tompontrano iray tetsy amin'ny 17 hektara dia olona roa no fantatra fa tsikaritra ireo mpiambina ny trano fonenan'ny filohan'ny CEST. Nivoaka avy hatrany ireto farany ary nanenjika ireo roa lahy saingy tsy tratra intsony. Raha ny fanazavana izay azo teny an-toerana ihany dia natsipy avy lavitra ilay grenady ary nokasaina natsipy tamin'ny tokotany misy ny filohan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana. Taitra fotsiny izay dia ny fo mipoaka be ilay izy dia taitra izay dia ny fo fa izay tsy mivoaka fa nitazana tery ambaravarana tery fotsiny fa ilay sécurité no nahitan'ilay olona hitany indray ilay olona fa tsy ina moa tsy voasambony izany fa nilefa tery izy dia nilefa nandeha olona roa eo izy. Ny maraina vao tonga teny an-toerana ny mpitandron'ny filaminana nanatanteraka ny fanadihadiana. Nanamarika izy ireo araka izany fa grenady mahery vaika ity nipoaka ity. Fepetra izay noraisiny ny mponina teny amin'ny 17 hektara kosa manomboka ny alina dia tsy azo atao intsony ny mandehandeha mivezivezy amin'ny tanàna manodidina manomboka amin'ny 7 alina. Misy araka izany ny sakana famantarana izay ho apetraka. Naratra mafy tapatanana ny mpamily miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Mafy ny fifandonan'ny fiara tsy mataho-dalana sy ny fiara lehibe iray tetsy amin'ny diga androany atoandro. Nandeha mafy ilay 4x4 izay nambaran'ireo nahita maso fa ny vilavila eraky ny lalana ary ny fatratra tany amin'ilay camion fanadihadiana Mirana Ramanantsoa sy Ihaja Ravel. Indray mitselatra nampivaraontsana ity lozam-pifamoivoizana teto amin'ny diga tamin'ny 2 ora sy 20 minitra ity. Potika tanteraka ilay fiara tsy mataho-dalana iray, tsy hitatra amin'ny ilany havia rehetra noho ny fifandonana. Any ambanin'ilay camion ny kodiarana avy teo aloha manapirofo ny sary fa mafy sy mahery vaika ny fifandonana. Indray ampimaso ny sehon'ny zava-drehetra, olona 4 na 5 tao anatin'ity 4x4 ity hoy ireo nanatry maso izay taitra ny fifandonana ihany koa. Tapaka ny soroka sy ny tanan'ilay mpamily, mety ho vomafy ihany koa ny lohany. Tsy nisy fempanisatra ny hika eny ny manodidina. Tsy nanao frein mihitsy reo, tiako tenenina zany eny am-pandehanana andreo no tonga dia mpandona. Le 4x4 zany avy ny longy dia tia tôbila ray ekandrefana ny ray atsinanana. Dia arak'izay dia noho le torimaso manaikitra zany dia diso tory le 4x4 dia foan'le camion indray no lasa mifoan'le 4x4 zany no tena marina. Voalaza tety ihany koa fa ny fehivatana na ny ceinture de sécurité no niaro ny mpandeha hafa tao anatin'ilay 4x4 tsy ho tafavoaka ny fiara tamin'ny fotoana ny fifandonana. Nilaza no handeha mora kosa ilay fiara be tsy napozin'izy ireo ny zigzag tampoka nataon'ilay 4x4 raha ny fitantarany mpanampony mpamily. Ny fandehan'io izay dia aka provandy aka aty zay mandeha moramora avan'ilay 4x4 zany avy aty andrefana andeha aka hiakatra izay andeha aka aty Mbobao. Dia izay rehefa mahita tsara ny fandehanay avy aty fa le 4x4 ohatra nanao zigzag zany le rito dia tsy haiko hoe ahoana ny fandehany teo. Izay koa raha ohatra nanofy na hitany teo pap tonga dia nidoboka tapoka ilay. Tapaka fanisatra sa torimaso fotsy tsy mazava ny natonga ny loza.
tamin'ny orana androtanay mbola ny amin'ny hôpitaly Tsabona ilay mpamily voalaza fanaratra mafy. Niteraka fitohanan'ny fiara tetỳ amin'ny digina nandritry ny ora iray teo eo ity lozam-pifamoivoizana ity. Raha ny fitantaran'ireo nanontanian'ny mpanao gazety tetỳ dia avy niala sasatra tany Nosy Belleville ireo tao anatin'ny fiara. Raha toa ka manao ny asany andavanandro aka Provende ilay camion. Mitranga tahaka izao izay mampatsiahy ny rehetra mba fitandremana ilaina atao amin'ireny lalana tsara sy malalaka eto an-drenivohitra ireny. Malagasy iray amin'ny roa no milaza ho matahotra sy mandry andriranantsy na dia ao an-tranony aza. Niakatra izany ny fatahorana sy fahatsapana tsy fandriam-pahalemana teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024. Raha 720 mponina no natahotra nisy hamono ao an-tranony tamin'ny taona 2024 dia tafakatra ho 270 tamin'ity taona 2024 ity. Nivoaka androany tatitry ny Front Barometre izay nanao fanadihadiana tamin'ny faritra maro teto amin'ny Nosy. Ny asan-dahalo ny vakitrano mahery vaika sy arahina firongona fiadiana. Isan'ireo antony mahatonga ny malagasy atsaro-tena ho tsy miaina ampilaminana na dia ao an-tranony aza. Mitovy amin'izany ihany koa ny any ivelan'ny trano. Ny 450 isan-jato dia tsy mahatoky ny tanàna honenany ary manahy ny isy ny fanafiana amin'ny fotoana rehetra. Miakatra ho 10 isan-jato izany amin'ny tanan-dehibe. Vanim-potoana atahoran'ny olona amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra toy izao. Ny tsy fitovian-kevitra na ny fifaninanana eo amin'ny sehatra politika mety hivadika ho fifandrafiana na romoromo eo amin'ny fiarahamonina. Teo anelanelan'ny volana Martsa sy Aprily 2024 no natao ity fanadihadiana ity na hafantarana fa matahotra mafy amin'ny fandriam-pahalemana anatin'ny fotoam-pifidianana 420 isan-jaton'ny mponina. Milamin-tsaina kokoa ny lehilahy raha mitaha amin'ny vehivavy. 770 isan-jaton'ny lehilahy no tsy matahotra ny isian'ny korontana raha toa ka 80 izany ho an'ny vehivavy. Malagasy iray amin'ny 4 no mihefitra fa ilaina ny mampiasa ny fomba entitra hametrahana ny filaminana amin'izao fotoam-pifidianana izao saingy hatramin'ny 570 isan-jaton'ny olona kosa no manameloka ny fampiasana ny herisetra eto Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatry ny politika sy ny fifidianana. Iverenantsika kely ny pejy politika tsy mbola tonga eny anivon'ny fokontany ny bileta fampianarana ny mpifidy ka tsy ahafahan'izy ireo manantanteraka ny anjara biriky amin'ny fampianarana ny mponina izay adidiny avy. Efa misy anefa ny ezaka izay nataon'ny vao Mieramahalo tena misahana ny fifidianana amin'ny fanetsehan'ireo fiarahamonim-pirenena raha ny zava-misy any fotony mitarazoka ny fampianarana ny bileta tokana. Fanadihadiana. 20 andro alohan'ny fifidianana saingy mbola tsy mahafeno fampiasana ny bileta tokana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Misy amin'izy ireo mihitsy no mbola tsy nahitana ihany koa mahalala ny bileta tokana. Misy ihany koa amin'ireo olona no tsy dia miraika firy loatra amin'ny fifidianana. Mbola tsy nahita moa fanotanana koa mbola tsisy dia tsy ao. Efa nahita tamin'ny télé fa tsy tamin'ny télé hafa nahita. Bileta tokana. Raha izaho aloha mety mahay aho fa raha fijeriko anazy ny akabazan'olona raha sy tsara mety tsy mahay aho. Tsy mbola mahay mampiasa fa efa nanaraka teny tamin'ny télé. Na dia nanivo fokontany aza dia tsy mbola nisy ny asa fanentanana ny mpifidy na ihany koa mpanentana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena raha ny tetỳ amin'ny fokontany ny Akorondrano andrefana sy ny tetỳ Akazomanga no jerena. Vonona ihany anefa izy ireo hanatanteraka ny adidiny saingy ny fitaovana toy ny bileta tokana hampianarana ny mpifidy no tsy hananan'izy ireo. Hatreto aloha izany ny fokontany dia mbola tsy nahazo vaovao. Mbola tsy misy fanentanana ny olona amin'ny fampiasana ny bileta unika zany. Ia, ohatran'izao vaovao rehetra dia mino aho fa tsy mbola hain'ny olona mampiasa an'izany. Na fomba famalomana an'izany, ny fomba hoe ikosehana an'ilay olona zay ho tiany dia mino aho fa hanahirana azy ny mampiasa an'izay raha tsy dia izao zany dia efa mba entanina ilay olona. Tsasika ny bileta unika ohatra amin'izao dia tsy mbola nisy satsona ny tonga taty amin'ny fokontany azy. Fa ny fahalalana fa misy ny atao hoe bileta unika zany dia amin'ny alalan'ny haino aman-jery izay ambaran'ireo kanefa na amin'ny haino aman-jery aza dia tena hita ohatra mbola folola izy hoe salan'ny ao namarina salan'ny ao namarina. Noho izany raha aty amin'ny fokontany hatreto dia tsy mbola misy zany hoe ofisialy fa mbola hoe ty ilay bileta unika sasana amin'izao ny endrikeliny sasana amin'izao fomba fampiasana azy sy ny sisa. Eo anatrehan'izany
Lazany anao ezaka lehibe ny vomera maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny senita ny amin'ny fandefasana ireo fiarahamonim-pirenena roa isaky ny distrika any tanana ary ireo mpandrindra-paritra manerana faritra 2020. Nanamarika hatrany ny senita fa na dia mbola tsy tonga eny any voafokotany aza ny mpanetana dia afaka manao izany fanentanana amin'ny fampiasana bileta tokana izany avokoa na ny senita foibe na ny ratsamangaiky na koa ireo kandida. Ny atao amin'izao fotoana izao zany dia ny fandefasana ireo olon'ny fiarahamonim-pirenena hiparitaka manerana ny Madagasikara. Misy zany ny mpandrindra-paritra 2020 izay mitantana izay fanentanan'izay ampin'ireo le mpanentana roa isaky ny distrika tokony andraikitra ihany ireo fa le olon'ny fiarahamonim-pirenena mihitsy zany no ahetsika. Ny fandraisana andraikitry ny tsirairay tokony ampiarina amin'izao fotoana izao afaka 10 andro raha ela indrindra no tokony efa aparitaka amin'ny distrika rehetra ny bileta tokana izay fantatra fa ny Afrika Atsimo ihany dia efa voatsinjara hifanaraka amin'ny isan'ny mpifidy izany. Mbola sarotra ny fampianarana ny bileta tokana izay ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ireo solontenan'ny kandida ny eto Antananarivo vao mianatra ny mampiasa azy ity dia ahoana ireo any ambanivohitra lavitra izay tsy tonga ny fiara sy fiaramanidina manano sarotra araka izany ny fifidianana isy ary manampitrotraka ihany koa ny tsy mbola fahatongavan'ny kara-pifidianana ho an'ny fokontany maro eto amintsika. Inona no hevitra amin'ireo sasan'ny kandida? Fa tena mbola maro mihitsy ireo pirenena izay tsy mahalala akory na ny endrika izany bulletin tokana izany aza. Indrindra moa fa ny ao anatin'iny araka amby 70 ny isa voalaza ary amin'ny sisiny kanefa ny kandida 330. Eo aloha zany dia misy fampianarana tokony atao. Faro ohatra zao hoe kandida anay Ndiaye Andriananarivelo dia fa enina izy eo amin'ny laharana ofisialy. Fa rehefa tonga ny anatin'ny bulletin izy dia karaha manisy itsika dia manisa isa 2-3-4-5 eo no mipetraka ny sariny ary eo no mipetraka le hoe miaramiainga malagasy miaramiainga zany Ajo Andriananarivelo. Zay zavatra zany mila fanoroana entitra sy matotra. Dia ny kandida tsirairay avy amin'izao fotoana izao miezaka mampafantatra an'io ataontsika hoe fisian'io zava-baovao eto amin'ny firenena io zany dia ny bulletin unique io zany. Ny kara-panondro sy ny enti-manana amin'ny fiatrehana ny fifidianana kosa dia eritreretinay zany fa ny district izay isan'ny tompon'andraikitra voalohany eo anatin'izany no tena tompon'antoka amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fananana zany kara-panondro entina miatrika ny fifidianana. Zava-baovao amin'ity fifidianana vaovao ity dia ny fampiasana ny bulletin unique dia mbola somary mangingina satria ny tokony ho izy dia tokony samby hiara entina ao anatin'izany ireo organisme rehetrarehetra na ny CNOE na ny hafa mba hanao n'izay fanentanana ny vahoaka satria zava-baovao io ary mampisy souci ny ankamaroan'ny olona ny fahenonana io fampiasana bulletin unique io noho izy zavatra vao izao nampiasantsika azy. Ka io zany sady manana andraikitra amin'io ny kandida rehetra satria izy no fidiana, manana andraikitra amin'io ny fitondram-panjakana satria raharaham-pirenena ity ary manana andraikitra ny hoe indrindraindrindra ny senita izay mitantana ny vola hikarakarana. Raha misy mpifidy 2 ao anatin'ny toerana anankiray, supposons 2 minutes vao vitan'ny anankiray ny anankiray ho tanteraka ve sa tsy ary eo anatin'ny adiny firy zay mamitan'izay. Ny tikana manjary misy fitaka ho an'ny tambanivohitra ty fa tsy ho an'ny zo malagasy. Zo malagasy no ampiarina eto fa tsy zo ivelany. Ko mangataka atsika ngamba raha zao atao dia tsy ampiasaina le bulletin unique. Eo amin'ny tontolon'ny fikarakarana ny fifidianana, tontosandroan'ny folakandro, teny amin'ny senita Alarobia ny fivoriana, ny arahan'ny filohan'ny CES sy ny filohan'ny senita, mahakasika ny fifanakalozana traikefa, tapaka tamin'izany fa isy ny fiara-midinika, momba ny fifehezana ny dizadizam-pifidianana, iarahan'izy ireo manao ny 30 septambra ka hatramin'ny 3 oktobra ho avy izao, etsy amin'ny Ibisa Korondrano. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana, niova ny toetry ny andro, nivadika ao hafanana ilay atsika ny ainana tamin'ny ririnina iny. Efa fahazarana rehefa manasara taona tahaka izao, ny fipoiran'ny aretina samihafa. Tamin'ny tapany faharoa tamin'ity volana septambra ity, namely mafy ny gripa, niakatra ny mpividy fanafody gripa, maro ihany koa anefa ny mbola mifikitra amin'ny adika sy fanadihadiana.
fa voasary foana no hoaniko mihinana an'izay lany mihitsy atao amin'ilay voasary ravi-kininimpotsy miaraka amin'ny ravim-boasary izay ihany tsy vaovao ny hoe voan'ny gripa saingy manelingelina ary mora mifindra kosa izany ka miantraika amin'ny fahafahamamokatra sy ny fifantohana amin'izay atao ho an'ny olona izay voany. Ao anatin'ny taona iray, isaky ny fotoana mahatsara ny tsenan'ireo mpivarotra ravin-kazo sy tapa-kazo fanao fanafody no vanim-potoana manasara taona noho ny aretina samihafa toy ny kohaka sy ny sery izay mivadika ho gripa mahery avy eo. Tazo zany izy kininina fotsy, ravim-boasary, romba, ravitsara, ravina fanalasima, dia rambiazina vavy sady gripa zay no fanafody rehetrarehetra sery. Tsy mbola vera ny fomba fanao, isan'ny hevitra fanaon'ny malagasy ny mihevoka. Romba, kininimpotsy, rambiazina ary ravim-boafotsy, ireo ny tanehana dia hevoana ary isotroana kely dia efa mampisava ny loha mavesatra sy ny orona tsetsina. Rehefa azo ireo dia ireo no tenehana dia atao mangotraka tsara ny rano dia hevoana dia isotroana kely dia afaka ny gripa. Rakotra lamba zany ianao, fonao anaty lamba ao dia sokafana moramora fa sao dia sepitra. Rehefa tena tsemboka be iny ianao dia tonga dia mirakotra bodofotsy dia mamonjy fandriana dia miafana ny tazo. Zay ny fampiasanay ety ambanivohitra ety fa tsy dia mandeha dokotera loatra zany zay. Adigasy vitan'ny 700 ariary, averiny indroa na intelo dia misava ny gripa na ny tazo. Na izany na tsy izany, nahitana fiakarana hatramin'ny 100,000 ihany koa ireo olona tonga mividy ireo karazana fanafody fampiasa rehefa sendra aretina tahaka an'ireo eny amin'ny farmasia. Ny conseillernay aloha raha ohatra zany afaka tena mividy ilay olona dia Actifed, izany zao ny tsara indrindra dia asiana vitamine C, Tascorbol iny zany ampiarahana foana satria iny mamerina le hery fiarovana zany. Dia na Doliprex, Fervex moa zany tsy misy amin'izao fotoana dia Doliprex no mitovy composition aminy dia mety ihany koa. Iandol ho an'ny olona tsy manana vola indrindra zany dia GRT. Saiky ny voantazo, vokatry ny sery sy ny gripa ratsitsabo, ny 7,900 manatona mpitsabo ankehitriny. Raha toa ka mamaritra ny atsasany manilan'ireo mividy fanafody any amin'ny farmasia izy ireo. Ilana fitandremana ny gripa na tehiverin'ny maro ho aretina efa mahazatra azy ka tsintsiny avy mimponiny indraindray. Isan'ny zava-doza ny nitranga tamin'ny taona 2020, olona 2,000 no voan'ny gripa tany Atsimo ary 350 maty tao anatin'ny 2 volana. Mbola maro ny izy asa sy ny sehatra azo ivelarana eo amin'ny lafiny fizahantany sy ny fanaovana sakafo eto Madagasikara. Ny vanim-potoana amin'izao krizy izao no mahatonga fiatoana saingy efa tsy haharitra izany ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina ny salon de formation touristique d'Analamanga ary tsy katona raha tsy amin'ny 17 septambra ho avy izao. 4,000 ireo toeram-piofanana mandray anjara ary ireo vao afaka baka sy ireo te hiditra amin'izany sehatra izany no kendrena. Ny zavatra entina hiatrehana zany amin'ny fampianarana ny tanora dia hoe misy asa maharitra io asa io amin'izao. Fa amin'izao fotoana no sendra fasairanana fa asa maharitra durable, métier d'avenir ary ahafahana mivelatra, ahafahana hisina plan de carrière zay no tena votoatin'ny fisin'le salon sy ny famelabelarana rehetrarehetra atao mandritra ny salon. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana, araka ny efa nentina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao, nitokana ny mpianatra votovorona hatramin'ny alatsinainy teo. Manome fotoana hatramin'ny 30 septambra izao, andraisan'ny ministera tompon'andraikitra fepetra hamahana ny olana ivadim-pianarana sy ny ekipement izy ireo. Natsahan'izy ireo aloha ny fitokonana androany ary nilaza ireo mpianatra ny politika ireo fa hanamafy ny fitakiana raha tsy misy fiovana aorian'io tatio araka ny vaovao azonay androany. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena misedra olana ara-bola ireo ekipam-pirenena malagasy izay hiatrika ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny taranja kickboxing ny 7 ka hatramin'ny 2 ny volana oktobra any Brezil. Anaovan'izy ireo antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana mba hijery fotony ny mahakasika izany fanatetiana miaraka amin'ny Martsona. Vonona ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny Ayad kickboxing izay hiady ny tompon-dakeran-tany atao ho an'ny Brezil ny 7 ka hatramin'ny 2 ny volana oktobra ho avy izao. Ayadina le amin'ny Brezil fa tsy hitsangatsangana.
Fiatsehana an'le ady any Brésil zany dia efa vonona tsara amina fanomanana na raha moral fa vonona tsara ary tsy hitsangatsangana fa tena hiaro vonona tsy firenena na mafy na mora. Hoe zay manao amintsika zany dia eliminetsika ary atao zay ady isy anazy. Fa voninahitra ny kombary manantena fa hitondra voninahitra ao Madagasikara ary hiaro voninahitra Madagasikara hatramin'ny farany. Na izany aza nefa dia misehatra olana ihany koa ireto ekipa-pirenena ireto eo amin'ny sehatra ara-bola satria raha mifantatra dia tokony mpiady 12 no tokony hiainga ho an'ny délégationna malagasy nefa dia ny anam-pitorana izany fantatra fa 9 amin'izy ireo ihany no andeha hiazo an'i Brésil ary tamin'ny ora farany dia mety ho 4 indray no andeha hiatrika izay fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'izay aiady kickboxing izay. Performance en boxeur anay zany efa au top daholo zala catégorie de poids efa daholo koa valiny candidat ny athlète mandeha fa hatrio zany dernier moment maheno zay fa ahena ny listan'ny athlète anay io zany zavatra tokony sy hisy an'izay tsony satria le nombre efa namena hatramin'ny voalohany efa namena international anisan'ireo combattant ireo reto no manina dia efa au top daholo reo ka sy tokony somary manimba an'le anan'le ankizy zany raha ohatra ka misy tsy mandeha misy mandeha moa tsika koa raha ny tena marina na any amin'ny 12 combattant tokony nandeha amin'ny resaka champion du monde en Brésil fa saingy moa 8 no manina dia izy ireo zany efa tena mba songoahinay tao anatin'ny meilleur Madagasikara ka somary manakily ihany raha ohatra ka misy amin'ireo no mijanona zay zany nanantenainay mba mangataka zay amin'ny fitondram-panjakana mba handeha daholo ireo anakivalo. Andraisantsika anjara avokoa ny aiady rehetra ao anatin'izay sokajin-danja rehetra misy izay fa ny tena rasan'ny rehetra dia ny eo amin'ny latsaky ny 4 kilao izay ahitana ny menavolo avy eto Madagasikara eo amin'ny latsaky ny 10 kilao kosa ahitana ny Julien eo amin'ny latsaky ny 12 kilao izay ahitana ny vavitokana izay hiatrika ity tompon-daka eran-tany any Brésil ity dia ifandresena ary ny latsaky ny 13 kilao dia irasta izay anisan'ny andrarezan'ny kickboxing malagasy ihany koa. Totosa tetsy amin'ny foiben'ny Telma Alarby omaly ny atsapaka mahakasika ireo ekipa ifanandrina amin'ny dingan'ny ampahifantalan'ny Telma Coupe de Madagascar izay ataony 17 septambra ho avy izao fanatetiany miarantsoa. Ankoatra nefa tsy maintsy ionan'ny ASM Michel avy eto Analamanga sy ny TCO Boeny any Mahajanga amin'ny fedinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny baolina kitra dia mbola hifandona ihany koa izy ireo amin'ny dingan'ny ampahifantalana ho an'ny Telma Coupe de Madagascar. Ny ekipa ny Masina Misely sisa zany hiezaka nakana lalan'ity tompon-daka ny Madagasikara faran'ity eo amin'izay dingana ho totosaina ny 17 volana oktobra ho avy izao izay any Mahajanga. Libre de la Côte Ouest TCO efa anisan'ny championista amin'ny herintaona anisan'ny goavana zany eto Madagasikara angambany ho anay aloha ny hoe efa mba nanomana foana zay hatramin'izay mino afa tsy dia hisy zavatra hoe dia atahorana mafy amin'ny ankizy manomana tsara fotsiny dia mahazo victoire. Vita omaly teny amin'ny foibe toeran'ny Telma Alarby ny atsapaka ho an'ireo ekipa valom-bola anohy ity fifaninanan'ity. Alohan'ity lalaon-droa totaty kosa dia mbola hifandona ny Knapsa Sport sy ny Tiavitem avy amin'ny vadivavy Anton Masina dia anafika ny Fortier de la Côte Est na ny FCE ao atokotany ny miaramilan'ny Kosfa avy eto Analamanga aorian'ny fionan'ny AS Komato sy ny AS Adema. Misy consigne générale omena mpanazatra dia ny famonom-baolina ihany dia anjara mpanazatra amin'ny mampitan'izay ny mpilalao. Ny zavatra azo marihana zany amin'ny tirage au sort io dia ny sity any Tamatavy dia tsisy manao championnat de Madagascar. Zay zany ny hitako amin'io. Ny any Mazenga manao championnat de Madagascar daholo ny ekipa efatra. Izay tafavoaka amin'izy ireo kosa no hifandona amin'ny manasa-dalana izay ho tanterahana ny Mahajanga. Ireo ekipa roa mandresa ny Mahajanga kosa no hiatrika ny manasa-dalana ny Tomasina araka ny fandaharam-potoana. Mifarana hatreo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaorana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny iray ora raha ampitso veloma tompoko.